manolona ny resaka mandeha amin'izao fotoan'izao ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa mahakasika ny anatanterahana ny tety-androm-pampianarana vaovao 2024 ny mpampianatra manerana ny Madagasikara mpikambana atao anatin'ny ANEFA dia manao antsoavo amin'ny ramato minisitra sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra mba amerina amin'ny laoniny tahaka ny teo aloha rehetra ny tety-androm-pampianarana vaovao izay idirantsika. Inona moa izay hoe tety-androm-pampianarana teo aloha izay, zany hoe manomboka ny volana Oktobra ary mifarana ny volana Jolay. Ny lesoka tena hita ao anatin'ny fanatanterahana azy zany dia hoe ny anankiray voalohany aloha eo amin'ity lay fandaminana ny tety-androm-pampianarana ity. Zay zany ny tena, zay aloha ny tena zavatra tena tonga dia hoe ny ainana sady efa nandramana. Ny ainana mihitsy izy aloha nandritra n'ilay taom-pianarana anankiray dia teo amin'izay hoe raha tena nampitahina marina ny fiainana azy arakasa tamin'ny teo aloha sy ny zao dia mbola hijerevana koa raha hotohizana ilay amin'izao dia ahoana ny mety ho fiantraikany. Dia izay no nahatonga ny mpampianatra manao antsoavo manao hoe rehefa tena ny ainana ilay izy aleo ihany ary mampahomby kokoa lay miasa amin'ilay taom-pianarana teo aloha. Izay hoe mahomby kokoa izay zany dia le mpisehatra rehetra ao anatin'ny tontolon'ilay fanabeazana, ny mpampianatra, ny ray aman-dreny, ny mpianatra dia samy mety kokoa ilay teo aloha ho an'ireo telotontareo raha oharina amin'ilay ny ainana tamin'izao sy ilay heverina hiainana amin'ny manaraka. Maro no mpampianatra nahatsapa hoe nanomboka tany amin'ny volana Jolay dia efa betsaka ny mpianatra no efa sahirana miazona ny fifantohany ao anatin'ilay fianarana no le fahalavana loatra lay taom-pianarana. Ary nareo mpianatra izay hiomana hiatrika fanadina-panjakana aza dia tratran'izay olana ara-psikolojika izay rehefa tratran'izay ilay mpianatra dia sahirana amin'ilay mpampianatra rehefa avy eo satria mety hisy fiantraikany hatrany amin'ilay vokatra azo ao anatin'ilay fanadinana ilay izy. Dia ny fanampiny ihany koa mahatonga anay miteny hoe aleo averina amin'ny laoniny raha hotohizana ilay izy dia voafaritra hoe any amin'ny volana Febroary amin'ny taona ho avy no fidirana vaovao. Dia raha ohatra zany efa manana an'izay olana izay ilay mpianatra intsika amin'izao fiafaran'ny taom-pianarana hitsahana izao dia mbola hisy volana lavalava indray hiainany ao anatina fialan-tsasatra dia any amin'ny volana Febroary izy vao hiverina hiditra an-tsekoly. Dia fantatsika amin'izay hoe manao ahoana zany ilay mpianatra hiverina hiditra an-tsekoly rehefa avy eo aorianan'izay fotoana lavalava efa somary nampalaindaina azy dia nampino ny fialan-tsasatra lavabe zany. Ny tiana hiambara fotsiny hanamafisina ao anatin'izy dia hoe izahay akory izay tao anatin'ny ANEFA tsy mitaky hoe hovainy PSE fa ny entina manatanteraka an'ilay izy amin'ity lafiny tety-androm-pampianarana ity ihany no angatahanay hoe azo atao foana ny manatanteraka an'ilay PSE fa amin'ny alalan'ilay tety-androm-pampianarana efa niainantsika hatramin'izay ary nahatafitatsika rehetrarehetra tamin'ny fianarana natao.